ny lohahevitra rehetra izay niodikodina tao anatin'ny antsoina hoe ny andron'ny tompo, ka ho an'izay rehetra mety tsy naharaka hatrany amin'ny voalohany fa tato arindrina vao nanomboka nanaraka dia indro ary hotoloranay famidinana anankiray ianareo ary entintsika mitinana ny zavatra rehetra izay efa nisy sy naseho nanampianarina tato anatin'izao fandarina izao izay no arahintsika amin'ity androany ity. Fa zao alohan'ny anarantsika an'izay dia tiako ny manamafy kely hoe ny fampianarana arahantsika eto dia fampianarana avy any an-danitra, tsy nampianarin'olona fa nampianarin'i Jesosy Kristy mivantana. Zay no mahatonga anay manindry mafy zany hoe avy any an-danitra tokoa ity fampianarana ity, ka zay rehetra mijery dia apetrao amin'ny tena hoe toerana ambony ao anatin'ny fiainanao ary zao fandarana izao, satria fampianarana avy any an-danitra. Jesosy ny nampianatra mivantana, za tsy nampianarin'olombelona ary tsy nianatra na niofana tany amin'ireny hoe karazam-piofanana sy lalana maro isan-karazany ireny ny tenako na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina any, fa dia hoe Jesosy mivantana no nampianatra, satria efa nisy fotoana niseho tamiko izy io, efa nitantaraiko teto foana zany fa tsy hanam-potoana amerenana an'izany aloha sika, fa dia zao ary arao tsy tapaka ty fandaranyity ary raiso sy ampiaro amin'ny tenanao izay rehetrarehetra eninao ato anatin'izao fampianarana zao, ka dia ry roso amin'izay fampianarana mikasika ny andron'ny tompo izay sika famtinana farany no arahintsika androany. Mariako etona ihany fa ity fampianarana ity zany efa somary elaela kely dia mbola hita tsara ny sary, mbola mazava tsara ny feo na dia atao hoe misy fahasamihafana amin'izao sary sy feo hitanao sy renao zao aza, fa aza atao mampiova ninninina izany araka ny teninay ombenombiany, fa dia lay lesona lay ampianarina no tena enoy, raiso ny kahianao raiso ny baiboly raiso atsoratra ny zavatra rehetra, ary raiso ihany koa tena jereo mihitsy koa anatin'ny baibolinao ho hitan'ny masonao ny teny izay tena voasoratra ao anatin'ny soratra masina. Eny ary manasanao anapaharetana anaraka hatramin'ny farany. Dia ny farana tokoa ary ny fampianarana mikasikasika ireo andron'ny tompo izay nidirantsika sy ny anarantsika hatramin'ny voalohany mandraka androany. Fa amin'ity androany ity zany dia ezahako ho fitinina ao anatin'ny efitra iray izay rehetrarehetra hitantsika izay, satria mety misy amintsika ihany koa mba hoe tsy naharaka hatramin'ny voalohany fa mety taty ampivoambony taty zany izay vao hoe nanaraka ny fandarana ianao, dia tombony ho antsika rehetrarehetra izay efa nanaraka ihany kosa moa zany ary aorianan'izao fandarana amitianantsika ny zavatra rehetra izao dia anomboka hiditra lohahevitra hafa indraysika izay tonga dia mitaky fanapahan-kevitra ao anatintsika tsirairay avy. Eny ary inona moa zavatra efa nodiniana efa nianarana sy nampahafantarina, saiky miompana amin'ireo zavatra mbola ho avy sy ny zavatra tsy maintsy ho tonga ary tsy maintsy ho tanteraka no hitantsika hatrizay. Tsy ny ho avy ny firenena malagasy izy io, tsy ny ho avy ny firenena amerikanina na ny frantsay sy ny firenena hafa rehetra izay mety misy zao, fa ny ho avy ny tantara ny fiangonana ary tsy ny fiangonana eto Madagasikara ihany, fa ny fiangonana rehetra manerana ny tany. Ny fanontaniana izay mety hipetraka ao anatinareo aloha dia hoe inona na hoe tamin'ny fomba ahoana no nahafahako manambara ireny zavatra rehetrarehetra ireny, izay zavatra tsy mbola misy tanteraka fa mbola vao andrasana kanefa azo antoka fa tsy maintsy ho tanteraka. Tsy izaho loatra no nieritreritra ireny zavatra ireny, ary tsy fandalinana, tsy hoe famakafakana ary sanatria tsy hoe nalaina tahaka tany amin'ny hafa ihany koa, fa ny marina dia Jesosy Kristy izy no nampianatra ahy, izy no nilaza izany teny rehetrarehetra izany tamiko, satria niseho tamiko Jesosy io ary nametra tanana tamiko mivantana, dia nametraka hery tato anatiko ary nanome baiko aho hoe vitao ny asan'ny fahamarinana. Rehefa nomena an'izany baiko zany aho izay tsy mbola nahalala ninninina mikasika ny fahamarinana, dia izao no teniny tamiko: aza matahotra fa ho ampianariko anao daholo ny fahamarinana rehetra ao anatin'ny baiboly, indrindra fa ny bokin'ny Apokalipsy. Dia nampianatra tokoa izy ary ireny ampianariko anao ireny zany no santionany amin'ireo zavatra efa nampianarin'i Jesosy tamiko, ary mbola anomboka hijery zavatra hafa tanteraka tsika ao aorianan'ity androany ity
izay fampianarana avy any an-danitra ihany koa. Noho izany raha miteny zavatra ho avy aho tsy maintsy ho tonga izany. Zay le hoe ireo zavatra tsy maintsy ho tonga eto ambonin'ny tany. Kanefa tsy zany manome antoka fa Jesosy no niteny an'izany. Ka inona avy ary ireo zavatra mbola ho avy ireo? Voalohany dia nahita isika aloha ary namaritra fa ny faharandro dia tena tsy maintsy misy. Na iza ny mino, na iza ny tsy mino. Manamarina an'izany ny teny izay nivakiantsika hatrany am-boalohany eo amin'ny Petera faharoa dia ny toko 7 ny andininy 10. Petera faharoa toko 7 andininy 10 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny teny manao hoe: fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny Tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimiromona mafy, ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Koa raha ho levona toy izany zao zavatra rehetra izao, 12 zay, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondrantena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Eto zany tsy asitsika adevitra be tsony hoe isy ny faharandro sa tsy isy, fa teneniko anao fotsiny le hoe rehefa tonga le hoe andro lehibe eto, andron'ny Tompo izay lazainy fa ho avy tahaka ny mpangalatra, ny zavatra isy dia hoe lanitra ho lasa mifirimiromona mafy, manaraka ho levon'ny afo ny tena zavatra rehetra, fahatelo ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Ka anjaranao no mitadidy kely hoe efa nandoro zavatra ve ianao, na efa nandoro taratasy ve ianao, na nahoana ilay zavatra nidoranao. Moa ve arakaraka ny nandorana anazy ny voamaika lasa vaovao le izy ka lasa tsara noho ny teo aloha le izy mbola tsy nidorana. Fa tsy izay zavatra misy, fa rehefa dorana zavatra dia tsy maintsy levona. Ary zay le amafisiny eo amin'ny 12 koa raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra izao. Zany hoe ho levona izao rehetrarehetra izao. Ka tsy hitako izay hoe ahafahantsika milaza fa tsisy faharandro, sa hoe inona no ahafahantsika miteny ny anaran'izany zavatra zany hoe lanitra ho lasa firimoromona mafy, ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay rehetra eo aminy, ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra. Dia tsy fantatra izay fomba ilazanao hoe tsy faharandro zany fa faran'ny fiainana ve, sa hoe tsy fantatro zany. Fa ny marina dia hoe tsisy tsony ty tany ty ao arinao. Dia nametra-panontaniana ny mpianatra mikasika an'izay raha tadiditsika teo amin'le Matthieu toko 4:20, zay le hoe événement eschatologique. Ny fanontaniana napetraka ny mpianatra amin'ny Matthieu 4:20 andininy 7 dia nanontany hoe rovina no mety ho tonga zany, ary inona ny famantarana manamarina fa efa mihamanakaiky zany rehetrarehetra izany. Zay no napetraky ny mpianatra. Dia ny mariana araky ny zavatra efa nitsindrina sy nampianarina teto foana hatr'izay dia izao: ny faharandro tsy misy ary tsy isy raha tsy efa tonga aloha na efa mipetraka eo amin'ny rahon'ny lanitra Jesosy Kristy. Dia ao aoriana ny fahatongavan'i Jesosy Kristy io, aoriana kelin'io no fahatongavan'ny faharandro, izany hoe le fandorana ny tany araka ny efa niresahana teo. Dia fotoana iray arak'izany no ahatongavan'ny fiverenan'i Jesosy Kristy sy ny fahatongavan'ny faharandro. Dia ireo le nanontany mpianatra hoe mety ho rovina, ary na tsy fantatra ary ny daty tena marina inona ny famantarana, zany hoe inona ny zavatra hitranga entina amantarana hoe efa mihamanakaiky le izy hoe vita ny ray, tiandray ny faharoa, any amin'ny fahafiry, tonga ny farany akaiky sa mbola ho ela. Zay ny endriky ny fanontaniana napetraky ny mpianatra. Dia namaly Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu toko 4:20 rehetrarehetra. Azonareo vakiana indray manomboka eo amin'ny andininy 4, io valim-panontaniana napetraky Jesosy io zany dia nametraka lamina, tsy hoe lamina fa nametraka ireo zavatra tsy maintsy hifandimby iseho mandra-piavin'ny fahatongavan'ny farany. Ireny le nomentsika anarana hoe événement eschatologique, na ireo zavatra hitranga entina manambara ny fiavin'ny farany. Zay no atao hoe événement eschatologique. Dia nisy zavatra efatra ny voatonony Jesosy, événement efatra. Zany hoe ireo efatra ireo no andrasana, rehefa vita ireo efatra ireo dia ho avy ilay faharandro izay hialoavan'ny fahatongavan'ilay Jesosy Kristy. Inona avy ireo efatra ireo? Ny voalohany tamin'ireo dia le hoe fiandohan'ny fahoriana. Ao anatin'izany nitranganiny hoe ady filazana ady, firenena mitsangana mamely firenena, fanjakana mitsangana mamely fanjakana, mosary horohorontany
ary ety mandringana amin'ny tany samy hafa. Ireo ny zany zavatra hitranga voalohany na ny événement voalohany. Kanefa nanambara Jesosy hoe tsy ho tonga ao anatin'izay ny farany, tsy maintsy ho tonga zany ozy izy. Nefa aza matoatra fa tsy mbola ho tonga ny farany. Fa événement voalohany ihany iny. Ny dikany raha ohatra ka hoe tanteraka ny événement voalohany tsy mbola tonga Jesosy, mbola misy ny événement faharoa. Inona indray ary ny événement faharoa satria efa ela ihany no nisy ny événement voalohany fa ny événement faharoa zany dia amin'ny Matthieu 4:7-20. Le hoe hotoriana amin'izao tontolo zao ty filazantsara ny fanjakana ty vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Zay ny événement faharoa, fitoriana lehibe manerana ny tany. Ary izy io dia nitsindriko tsara hoe fiangonana anankiray. Ary fiangonana fidin'Andriamanitra mivantana. Dia fiangonana hirainy hamita ny hafatra manerana an'izao tontolo zao ary anangona ny olona rehetra any amin'izao tontolo zao hiverina amin'Andriamanitra araka ny tena sitrapony. Ka rehefa misy zay no atao hoe deuxième événement, fiangonana iray io ary tsy naorina olona io fa naorin'Andriamanitra, ary izy io zany dia tena hoe omen'Andriamanitra asa lehibe mihitsy hamita ny hafatra farany manerana ny tany manontolo. Ka rehefa misy zay Jesosy ny événement faharoa dia efa miomana fa ho avy tsy ho ela ny farany. Ka rehefa tsy hoe rehefa vita ny événement faharoa dia hoe avy hatrany tonga dia tonga ny farany. Tsy zay le izy. Fa mbola nitanisa Jesosy hoe mbola misy ny événement fahatelo. Ny événement fahatelo ndray dia hoe fanjakan'ny bibidia miampy fanenjehana. Izany hoe misy atao hoe bibidia atao anatin'ny Baiboly, olombelona io nefa araka ny anarantsika azy. Dia io olombelona io dia ife sy anjaka amin'ny kristianina rehetra manerana ny tany. Izay rehetra milaza ny tena no kristianina dia tsy maintsy eo ambany fifehezana. Izay rehetra tsy manaiky an'izay fifehezana izay dia atao azalama. Finoana, na atao an-tranomaizina, na hodorana velona, na alefa anaty lavaky ny biby, na tsy fantatra zany izay fomba fampijaliana, zay no atao hoe fanenjehana. Zay fampijaliana ny olona tsy mety manaraka ny fanjakan'ny bibidia izay. Mazava loatra ary fa matoa misy ny enjehana dia misy zany tsy mety manaraka. Izy ary tsy mety hanaraka ireo dia tsy iza fa ilay vahoaka izay manaraka ilay fiangonana farany hirahin'Andriamanitra amin'izany vanim-potoana izany. Dia io vanim-potoana io moa zany mbola tsy fantatsika fa dia anokanantsika le loha hevitra anankiray manokana io fiangonana farany io tsy ho ela intsony. Rehefa zay ny événement fahatelo, inona ny événement fahaefatra? Kristy sandoka manidina eny amin'ireo lanitra. Zany hoe tsy hoe manidina ohatra ny vorona fa misandoka izy eny amin'ireo eny dia arahan'ny anjely be dia be, saingy anjelina Satana fa tsy anjelin'Andriamanitra. Dia mitovy amin'ny endrik'ilay Kristy ny endrik'io bibidia io izay lasa Kristy sandoka amin'izany fotoana izany. Zay ny événement fahaefatra dia mitaka firenena maro hanidina eny amin'ireo lanitra dia hitety firenena maro dia ilaza hoe zany Jesosy tonga dia tsy fantatra izay zavatra teneniny amin'izany amin'ny tanany olona rehetra. Dia Jesosy nefa nanambara hoe raha azo atao izy na ny olobofidy aza dia hovitany. Ireo ny événement anakefatra: fiandohan'ny fahoriana, fitoriana lehibe, fanjakan'ny bibidia miampy fanenjehana, Kristy sandoka misandoka amin'ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ireo lanitra. Ireo ny efatra tsy maintsy andrasana zay vao tonga ny fahadimy. Ny fahadimy dia tsy inona fa ny fahatongavan'ny farany. Dia raha tsy misy zany reto efatra reto, tsy hisy mihitsy ny fahadimy. Ary ireo efatra reto dia tsy afaka ifampisongana fa milahatra arak'izay nanonana sy nanoratana azy. Dia tonga amin'izay ny fahadimy, événement fahadimy, tonga ny farany, tonga Jesosy Kristy. Zay zany no filahatry ny zavatra hitranga manambara ny fahatongavan'ny farany. Dia rehefa tonga ny ray Jesosy Kristy dia reto avy ny zavatra misy. Misy aloha ny atao hoe fiandohan'ny farany. Fa tsy hoe tonga dia tonga ny farany dia mipoaka be ao anatin'ny ray mpimasy tonga dia potika izao tontolo izao. Fa misy aloha ny fiandohan'ny farany dia misy indray ny famantarana lehibe, dia misy indray ny famantarana ny zanak'olona, zay vao tonga ilay tena Jesosy Kristy. Dia inona le hoe fiandohan'ny farany? Ny fiandohan'ny farany dia fanenon'ny trompetra farany ihany koa. Zany hoe miainga any an-danitra, miala any an-danitra Jesosy Kristy any amin'izay toerany, hakety amin'ny tany haka ny olona izay anazy. Dia ny zavatra hitrangany io nisy zavatra anankidimy. Zay ny atao hoe fiandohan'ny farany. Inona avy ireo zavatra dimy ireo? Helatra na hoe tselatselatra daholo ny andro. Feo, varatra amin'ny fahalalantsika azy. Kotroka moa fantatsika kotrokorana. Horohorontany ary avandra vaventy. Ireo ny zavatra dimy manamarika hoe ho tonga ny farany ary tsisy faminaniana
andrasana intsony. Fa ny fahatongavan'ilay Kristy sisa no andrandraina. Tsy hoe voatanteraka nefa ireo zavatra dimy ireo dia avy hatrany dia mipoitra eo amin'ireo lanitra Jesosy Kristy. Fa raha vao vita aloha le hoe vanim-potoanan'ny avandra vaventy dia manomboka maizina amin'izay masoandro, manomboka tsy hita intsony ny volana, lasa miraraka daholo koa ny kintana, tsisy ninina intsony eo amin'ny habakabaka eo. Ny dikany miaina ao anatin'ny fahamaizinana sy ny aizy mikitroka zao tontolo zao. Vita zany le zavatra dimy dia maizina masoandro, tsy mazava ny volana, miraraka ny kintana, tonga ny aizina. Dia ireo no atao hoe famantarana lehibe. Ary fanampin'ireo ny ranomasina dia mirondrona sy manonja mafy dia mafy dia mafy mihitsy. Ireo no atao hoe famantarana lehibe. Dia ao anatin'ny famantarana lehibe io zany hoe ao anatin'ny aizina tanteraka no mipoitra indray le atao hoe famantarana ny zanak'olona, izay ohatry ny kintana anankiray avy eny antsinanana dia melehibe ary me manatona ny tany, me manatona ny tany. Zany no atao hoe famantarana ny zanak'olona. Tsy inona nefa io ary tsy iza fa lay Kristy tena izy. Dia miseho eo amin'ireo ny lanitra amin'izay izy. Dia rehefa miseho amin'ireo ny lanitra amin'izay izy hita amin'ny masontsika zay hoe ay Jesosy io fa tsy kitana. Dia ny zavatra ataony voalohany dia samborina ilay Kristy sandoka. Zany hoe ilay Kristy sandoka amin'io mbola any amin'ny lanitra, eny amin'ny rahony eny koa. Zany hoe mitety firenena dia tsy fantatra ho iaho hoe firenena aiza izy amin'izany na firenena aiza. Dia samborina iny any amin'izay ahitana azy any dia tsy velona any amin'ny fariafo mirehitra solofara. Rehefa voatsipy any anatin'ny fariafo izy dia inona amin'izay zavatra mitranga? Havana ny olona rehetra. Dia zaraina roa, sasany eo amin'ny ankavanana, sasany eo amin'ny ankavia. Dia leo amin'ny ankavanana ilay saina miakatra dia makeny amin'ny Jesosy Kristy. Reto ankavia reto kosa tsy miakatra dia ireo ilay voalaza hoe ho fatin'ilay sabatra mivoaka amin'ny lelan'ilay mitaingina soavaly, izay tsy iza fa Kristiana. Ka ilay sabatra amin'ny tsy arabaky teny fa teny alokan'ny vavan'i Jesosy Kristy. Ny teny alokan'ny vavan'i Jesosy araka ny fampianarana ny anarantsika farany dia hoe mela amiko ianareo izay mpanao meloka voahozina ho any amin'ny afo maritra mandraka, voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Vao maheno an'izay ireo tonga dia maty daholo. Dia biby rehetra koa maty daholo. Ny manana aina rehetra maty daholo. Fa le tato amin'ny ankavanana efa tsy eto ambonin'ny tany intsony amin'izay fotoana izay, efa nampiakarina iny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo araka ny teny izay vakintsika eo. Dia reto sisa reto dia maty daholo no ilay teny mivoaka. Dia ny handry sisa tsy maty dia ny vorona, voromahery mpihinana nofon'olona. Dia mihinana ny nofo izay laniny eny izy. Ireo ihany koa moa zany izay avy mihinana dia maty daholo. Satria faharandro anefa tsisy ho velona intsony ary tsisy mananaina iaina intsony eto ambonin'ny tany, fa ho faty daholo. Dia ohatr'izay le zavatra mitranga. Fa ny fanontaniana kely tiako hipetraka anatin'ny saintsika aloha zany dia hoe izavy moa reto amin'ny ankavanana reto. Mbola tsy mipetraka zany hoe nahoana izy ny ankavanana, nahoana reto ny ankavia. Ny fantatsika fotsiny aloha dia hoe reo zany ny atao hoe ankonan'Andriamanitra nanao ny sitrapony. Fa reto amin'le tsy voaray kosa tsy nanao ny sitrapony dia tsy fantatro moa hoe ankonan'izy izy sa ankonan'izy. Fa hojerentsika vetivety zany hoe iza moa reto ato anatin'ny ankavanana zay ho ampiakarina rehefa tonga Jesosy Kristy. Dia vakintsika ary ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesalonianina voalohany dia ny toko 4 andininy 9 sy 17. Tesalonianina voalohany toko 4 andininy 9 sy andininy 17. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, zao ny vaky ny teny. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Milahatra tsara ny zavatra hitranga. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia zao ny zavatra izy. Voasambotra le bibidia dia Kristy sandoka ihany, dia natsipy any anatin'ny afo, natsipy velona. Dia voalazantsika teo zany hoe navahana roa amin'izay ary ny olombelona rehetra tamin'izay fotoana izay. Dia misy ny amin'ny ankavanana, misy ny amin'ny ankavia. Iza leo amin'ny ankavanana?
dia ity voalazy ity hoe tena ny tompo no hidina rehefa tonga Kristy zany eny amin'ireo lanitra dia zao izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Zany hoe misy ny fitsanganany maty, dia ireo maty mitsangana ireo miampy an'le velona amin'izany fotoana zany, ka velona an'Andriamanitra, zany hoe nanaraka ny teny sy ny famarinana notorian'ilay fiangonana farany. Dia ireo no mikambana araka ty andininy fahafito amby folo ty hoe ary rehefa afaka zany, zany eo amin'ny enina amby folo misy an'le hoe atsangana aloha no maty dia zay maty eo amin'ny tompo. Andininy fito amby folo dia manambara hoe rehefa afaka zany izy dia isika izay velona ka mbola mitetra no hakarina iaraka aminy hoeny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka. Zany hoe zay tratra velona ka nanaraka ny famarinana tao amin'ilay fiangonana farany dia ireo miampy izay maty mitsangana an'ny tompo fa tsy maty rehetrarehetra fa zay maty eo amin'ny tompo ihany ny hitsangana amin'izany fotoana zany. Dia ireo no mitambatra manome ilay eo amin'ny ankavanana. Dia mazava fa ny velona zany mizara roa, misy ampiakarina, misy tsy avela. Ny maty koa dia mizara roa satria tsy maty rehetra no mitsangana amin'ny fotoana io, fa zay maty eo amin'ny tompo ihany dia ampiakarina, fa zay maty ka tsy eo amin'ny tompo, zay mbola tsy nitsangana amin'izany fotoana zany mbola amin'ny fotoana manaraka no nazavako anazy, satria reny zany natao hoe maty tsy eo amin'ny tompo dia mbola hitsangana ihany koa izy, saingy tsy araka amireria hitsenan'ny tompo eny amin'ny habakabaka, fa anana ny toerana zay ametrahana azy izy mbola ho hitantsika zany amin'ny fotoana mampity azy. Ny zavatra tsy tokony ho adino ary, zay zany namitina ny zavatra rehetra hitantsika raha ohatra ka hoe alahatra ao anatin'ny tsipika anankiray ny zavatra hitranga nanomboka tamin'ny andro nanontanian'ny mpianatra an' Jesosy mandra-piavin'ny fiavin'ny farany. Fa ny tsy tokony ho adinona nefa tao anatin'izay rehetrarehetra izay dia ao anatin'izay vanim-potoana lavo zay, zany hoe nanomboka teo amin'ny andro nanometrahan'ny mpianatra fanontaniana ho an'i Jesosy mandra-piavin'ny fahatongavan'ny farany, dia ireo zavatra hitranga ary milahatra tsara ireo. Dia ao anatin'ireo nefa misy zavatra anankiray izay tsy tokony adino hoe aho naverimberantsika teto foana, dia ny fahatongavan'ilay atao hoe fahatezerana farany na ny fahatezeran'Andriamanitra, satria andron'ny tompo iny andro hafa koatran'le hoe andro atongavana eny amin'ny rahon'ny lanitra. Aiza ka ho aiza amin'ireo vanim-potoana sy tantarany tanysaintsika ireo ary no mitrangany atao hoe ny fahatezerana farany. Dia zao le izy efa nambara tamintsika hoe ny zavatra isy amin'ny fahatezerana farany dia ny loza fito. Ny loza fito dia entin'Andriamanitra amaliana n'le olona zay tratra velona amin'izany vanim-potoana zany, kanefa tsy mety manaraka ny afatra torian'ilay fiangonana farany, zay fiangonana ray hoy aho, ka nampivavaka ary le olona rehefa tsy manaraka ny zavatra toriana io dia ho tezitra amin'ny Andriamanitra ary hiaran'le fahatezerana foana izy, na mivavaka izy na tsy mivavaka, ary fantaro hoe na zazakely na ny lehibe. Dia inona ireo loza ireo aiza no hipitrahan'ireo loza ireo zany hoe vanim-potoana inona. Dia nambarantsika rehefa vita ny fitoriana tony fiangonana farany dia mikatona ny varavarana atao hoe varavara-pahasoavana, dia manomboka amin'izay no miraraka ny loza fito zay entina maneho ny fahatezeran'Andriamanitra farany amin'izany fotoana zany. Rovina ny mikatona ny varavara-pahasoavana rehefa tapitra ny fitoriana lehibe ataon'ilay fiangonana farany, dia nidikan'ilay varavara-pahasoavana mikatona tsy handray fibebahana intsony ny tompo, na isy olona hibebaka an-dranomasy tahaka ninona ary dia tsy ho raisiny intsony amin'izany fotoana izany. Zay le zavatra hitranga, dia rehefa mikatona varavarana araraka amin'izay ny loza. Zany hoe ny deuxième événement mety tsy mbola tapitra dia efa tonga ny troisième événement, dia mandra-patapitra ny deuxième événement mety efa hisasasasaka efa lasa lavidavitra ny troisième événement. Dia rehefa ao ampovoampoany ny troisième événement io zany rindrinan'ny fanenjehana any, dia zao ny tadidio mikatona ny varavara-pahasoavana satria voatetin'ilay fiangonana farany zao tontolo zao. Dia manomboka eo no miraraka loza fito. Inona avy moa le loza fito? Azonao vakina izy amin'ny apokalipsy 2:20 rehetrarehetra, fa zay voatanisa etyany ny tany saina zany satria tsy ampy ny fotoanantsika raha ho tany saina indray reo. Loza voalohany dia hoe vairatsy, marary lehibe tsy sitrana intsony ary voa daholo na ny lehibe na ny zazakely na vehivavy na lahy, niza na mpivavaka ary izy rehefa tsy manaraka ny afatra torian'ilay fiangonana farany, zay fampianarantsika hiara-ny fahatezerana. Tsy vairatsy ihany fa misy fito izy hoy aho, fa zay zany ny voalohany dia averiko indray ny fahatelo indray tonga dia dinganiko, ho
ho ampisotroana rà ny olona. Zay zavatra zay moa loatra ny hoe zava-doza be amin'ny olona kanefa de tsy maintsy hisy zany ho ampisotroana rà ny olona. De ao ndray koa zany hoe masoandro mandoro ny olona amin'ny hafa. Ianao olombelona zao fa tsy hoe fatin'olona ny dorana, ary ianao amin'io tsy mety maty. Zany hoe sady mainy ny afo ny olona no mainy ny hafanana be, zay ny loza fahaefatra. De andingana avy hatrany any amin'ny loza fahafitotsika, misy anankidimy izy, fa ny fahadimy farany no raisitsika le hoe avandra vaventy, milanja any amin'ny 4.30 kilao ka hatrany amin'ny 2.70 kilao. Eo ny lanjan'ny avandra anankiray. Kanefa tsy ray nilatsaka amin'ny olona, ary le olona ilatsahany tsy ho faty, fa de tsy maintsy mizaka ny mangirifiry vokatra zany rehetrarehetra izany. Zany ny zavatra tsy maintsy hitranga eto amin'izao tontolo zao, ary manana ny fotoana voalahatra reo. De zavatra iray nefa natoro antsika hoe ny fiangonana farany vahaolana sy any lalana tokana ahafahantsika mandositra zany fahatezerana zany. Izy ary fiangonana io rovina nanomboka ny deuxième événement. Zay zany no programantsika amin'ny manaraka. Isaorana ary isika zay nanam-paharetana nijery hatramin'ny farany, ary mino amoa hoe samy nanaraka hatramin'ny farany daholo, tsika samy naharitra hatramin'ny farany, fa dia ho atolotra ho an'Andriamanitra voninahitra isika kosa dia rarina mba ho feno fiadanana. Iny zany famitinana ny zavatra rehetrarehetra zay efa narahantsika teto hatramin'ny voalohany. Ho an'izay tsy naharaka hatramin'ny voalohany zany dia mino aho hoe mba tafiditra ao anatinao sy voarayanao tsara ny akapobe ny zavatra nampianarina teto, fa raha ohatra moa tena hoe ilainao ny mbola ahafantatra amin'ny atsipiriany any zavatra efa nandeha tamin'ny mpampianarantsika teo aloha, raha ohatra ka mbola tsy naraka ianao dia efa misy adresse mail eto, misy numéro téléphone ihany koa, de azonareo atao ny mifandray aminay mametraka zany hoe mba mila ny fampianarana zay nisy sy nandeha talohan'ny androany, mikasikasika ny andron'ny tompo avokoa izany fampianarana rehetra zay efa nandeha teto izany. Fa zao amin'ny fotoanantsika manaraka dia fampianarana vaovao, lesona vaovao no hiampitantsika, izay efa somary mivoaka kely amin'ilay hoe resaka mombamomba ny andro ny tompo. Fa ireny moa zany dia nanambarana ny zavatra miandry atsika olombelona eto amin'izao fiainana misy atsika izao sy eto amin'ity tany ity, de anjaranao ny mieritreritra fa ny zavatra tena no voizina moa sy tokony tsy ho adinonao zany de le hoe ho avy ny fahatezerana, ary tsy hitsitsitsitsy Andriamanitra fa ampiseho fahatezerana mahavaivay ho an'ny olona rehetrarehetra izy. Kanefa zay rehetra te handositra amin'izany, satria tsy zaka ny vatantenan'ny olombelona zany rehefa tena miatraka nefa de tsy maintsy ahazo azy. Kanefa raha ohatra ianao ka isan'ny hoe maniry tsy te ho tratran'izany dia misy ny vahaolany ny fidiranao amin'ny fiangonana farany, ary indrindra ny fanarahanao.